100 000 amiko fanany eny namidy zany de ato anatin'ity fividianany ity zany aiza ny fanahy hovidiana satria tsy ray aman-dreny mitaritra isan-tanàny mampatsiahy ny asy ny fanahy zary de gaga rehefa mahay am'izay manandrify azy ny mpanao politika sasany ny politikary aloha lazaiko atsony FFKM rehefa tsy mifanandrify amin'ny ilainy reo ray aman-dreny miteniteny foany reo ha aiza re ty lalatsika ity na misy adotsona ary ny zavatra nylazainy FFKM za de namaky namana Ralibera namaky an'iny feikevitra iny fa tsy teto za tsy mpandray anjara tany marina fa misy tokoa ny politikara tafiaraka tamin'ny FFKM tao fa ny apahatelon'iny zavatra iny zany hoe tsy hitanisan'izay ny apahatelon'iny zavatra iny azo nyty fitondrana teteza mity tanterahana nefa ny zavatra misy de ty mitatsika fitondrana teteza mita manahoana moa samy mitondra ao miara mitondra ny ahitany vahoaka azy misy milazo mpanohitra ary ankehitriny amiko tsisy raison d'être atsony ny fisiany gouvernement io amiko adalàna ny fitazomana ny gouvernement io zay nareo mpanao gazety rehetra mahalala fa manolotra proposition anankiray ny ekipa anankiray mandany anankiray manolotra ny ato mandany anankiray sampika manao anaty gouvernement sampika manao anaty gouvernement io inona tena antony zany raha ny fijeriny sareraka zavatra roa ihany misy miloloha ankehitriny tsy tena hita misy miloloha ny fiandrianam-pirenena misy miloloha vazaha mainty vazaha vahiny zay de tsotra zay ny mahalaza azy dikan'izany tsy fametrahana fitokisany gouvernement io hiteny ianao hoe alefaso any amin'ny CST ny vote de confiance tompoko mitovy na CT na CST na olom-pirenena aoka hotsoroko ampaletretena fa ao koa mpiketrika vola ny akamarona eo mpiketrika vola tahaka ny hoe ahoana zay mpitaty vola zany hoe misy mandeha ihany zany makany prime ministre ohatra na raha ofa hoe anao vote de confiance zany de hoe makany amin'ny prime ministre de maka vola de zay le izy mpitaty vola tsy any amin'ny premier ministre loatra ny tiako ho tenenina fitanao io communauté internationale maika amin'ny arenatsika io maika tsy isy mahoana maika amin'ny arenatsika mahazo kely angamba izy mandalo eto tsy fantatro mahazo safira 1 gramme 10 gramme tsy fantatro fa misy tokoa be zany inona ny mampazoto azy mandalo eto tsika aneo efa mivarotra ny fanahintsika matony zanatsika mahasamy varotra ny fanahintsika ry anabavitsika samy mivarotra ny fanahintsika ny zandritsika ala ny raha lahtsika mivarotra ny varobatana zany anie ka tsy sandro no amidy fa ny mahafanahy ny fanahy mahaolona ny mahaolona nahita lesona izy ny mpitarika tompoko mivarotra fanahy zay zany mahalaza zavatra betsaka zay inona raha ny vahaolana sareraka raha ohatra hoe zay no zava-misy alohatra eto ny vahaolana de zao tsotra tsy ao anatin'ny fanjakana misavoritaka ao anaty vahoaka tsy misavoritaka tsisy afaka mandahany zany matory ianao misy tena matory be ve amin'ny alina ny 20 isan-jaton'ny malagasy tena hoe matory tsy matahotahotra eto amin'ny tanàn'Antananarivo za mino ny 20 isan-jatony eto samy voaka any alatrano amin'ny alina na de misy tamboho ary ao alan'ny tranony fa de mitondra po mialatsiny mitondra tavy mandry atrano miandry mazava toy zany hoe olona mitaitaina fanadinana ane zany fifidianana zany ny fanahanao ne ny anontaniny olona mikorotana fanahy olona zany no tenenao hoe andao hifidy amiko zany de tsotra be ahoana aloha ny laminan'ny isan-tanàna alefaso ny fifidianana momban'io rehefa azo antoka fa tsy famonontsony ny mpiray tanàna na inona résultat ivoaka ao
zany hoe olona laniny atsasany manila toteny amin'izy rehetrarehetra ao ny lany eo à 2 tours alefaso am'izay na filoha alefanao na législative alevanao. Iny fifidianan'io fifidianana filopokotany ve sa hoe fifidianana ben'ny tanàna? Presidana fokon'olona fa tsy chef fokotany. Tonga eo zany zao tsika zao. Ary raha gouvernemanta tsy hanao an'izay, mpampiady an-trano. Raha président transition tsy hanao an'izay, vonona mpiady an-trano. Raha président-ny Razay CST tsy hampanao an'izay, vonona ny ampiady an-trano isovaly ady an-trano. Raha CT tsy hanao an'izay, vonona hividy vahoaka. Tena ka ngamo tena antsika tokoa ny tena hoe tia atao ny fifidianana dia tia vao androany androany zao tsika nahinao ny rainjonary fa tsy ny communauté internationale ve manao an'izany ekeny ve zany zao raha ohatra izany zao le izy mandamina ny tanànatsika tsy ilaina ny hevitry ny communauté internationale fa ny amavanandohan'ny politikara no ierany any communauté internationale momba ny communal sy fokotany zany tsy fokon'olona zany mahatonga ny herenatsika tsy hitany e za zao dia miteny aminao sotra be nahatratra zay CST anankiroa zay miaraka amin'ny chef district miaraka amin'ny commandant ny compagnie amin'ny toerana anankiray commune rurale anankiray zay tsy toko tsy foroana miaraka amin'ny fitaovana rehetrarehetra mangady volamena tsisy taratasy tsisy ninina any moa izy nangatahana hoe expulsé nareo fa tsy teratany inona le teratany inona le teratany aleo tsy hotononiko ny anarany aloha mba ny instance diplomatique tsy de ilaina tsy de tsara zao tratry ireo mbola vitany fitsarana any amin'ilay toerana re tompo olona efa lany séjour mbola nanome indray mbola nanome indray LP an'ireo nitakin'ireo any amin'ny impôt le anankiroa zany hoe investisseur manana registre de commerce ve reo manana nif ve reo tsy misy an'izany zay nataoko hoe gouvernemanta misafotofoto ty tsisy afa-tsy ny gouvernemanta ny manome baiko ny mpiasa-panjakana fonctionnaire ty taterao mahazo miditra ary zany ny tratra tany nahalalako an'izany amin'ny présidentny commission patrimoine ny culture na nahatrongo fasan'olona reto mpangalatra volamena eritrereto am'izany zany de ny fokotany tsy mahalala ninina fa de hoe nampidiry ny fanjakana ny mera tsy fantatra nampiray tsy kombakomba fa de hoe ny fanjakana foibe ny nandefan'io tonga koa ny police de mine de zao ny gendarmany toerana efa manao hoe ireto etany reto tsy mahazo miala ty saisie zany mangataka amin'ny parquet any toerana inona ny zavatra nataon'ny police de mine netiny aty Antananarivo letana tsy ny police de mine niatoka ny fandehanana aty fa le mpangalatra ihany no mitondra an'ireo fitaovandreo de hoe sous le gardiennage ny mpangalatra de mine zany hoe mety tsy hita zay fefaran'izany zany raha ohatra zay ny fipetrany zay ny ataoko anao hoe za tsy mahatoky fanjakana tsy mahatoky candidat tsy manome asina an'io fokon'olona tsy manome asina fahefana manome fahefana ny fokon'olona ahoana ny tena fomba hatanterantsika an'izany sarera milazytsika fa na vola za tsisy communauté foana mpamatsy vola atsika amitsika ty ambany vohatra no sarotra tompoko amitsika ty ambony vohatra ny sarotra aty ny mila anaovana hoe ataovy ny bulletin unique fa any mbola azo ampiasaina mihitsy ny vato kely ny tsaramaso ny voanemba anaovana élection amitsikoa any ny fianarana an'izany eti ny olona de fa mahay ao amin'ny tanàna izy de fa mahay fifidianana bulletin unique io na bulletin multiple ao izy de mahay ary ao izy de mahalala hoe ranona no filohana eto